Faly miarahaba antsika rehetra ny tenako dia hitondra fizarana ho amintsika indray amin'ity anio ity. Ny lohateny moa dia hoe mibebaha, ka alohan'ny hitondrako izany afatry ny tompo izany ara dia manasa anao hiaraka iombom-bavaka amiko alohan'ny hanombohantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Andriamanitra tsara indrindra dia mbola misaotra midera ary mankalaza ny anaranao hatrany ny tenako Jesosy malalo. Misaotra raha nomenao izao fotoana izao indray aho ahafahako mitondra fampianarana, ahafahako mitory ny filazantsaranao ho an'ny ondronao Jesosy malalo. Misaotra satria Andriamanitra be fitiavana ianao ka tsy avelanao ho diso anjara mihitsy izahay Jesosy malalo. Mananatra anay mandrakariva ianao, manorana ny zavatra tokony tsy maintsy hataonay mandrakariva ianao satria dia tianao tokoa izahay Jesosy malalo, ary tsy tianao izahay ho very any amin'ny elo Jesosy malalo, fa tianao izahay andova ilay fanjakanao Jesosy malalo. Tompo malalo, ifonako aminao eto raha misy ny zavatra tsy araka ny sitraponao izay nataoko Jesosy eo. Ifonako aminao ny toe-poko, ifonako aminao ny toe-tsaiko, ifonako aminao ny zavatra rehetra izay nanapentipentina ny akanjom-panahiko ka tsy araka ny sitraponao Jesosy malalo. Mamindrafo amiko ary meteza ianao hanadio anahy, hanamasina tanteraka anahy amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy malalo. Hitondra ity afatra anao ity Tompo dia mangataka ny fanatrehanao eto, mangataka ilay fanahy masinao ihany koa, ampiteny ny lelako eto Jesosy malalo, satria Tompo tsy manana inona ambara amin'ny ondrinao Jesosy malalo, fa ny fanahy masinao no angatahako, ampiteny anay eto Tompo, satria fantatro Jesosy malalo fa tsy afaka hoentiko amin'izay tiako hitondrana anazy ny afatra izay ampitondrainao ahy Jesosy eo. Tsy afaka hoentiko amin'ny fahaizako na amin'ny fahalalako izany Jesosy malalo, koa mesama ereto ianao amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy malalo, ary ampanetretena tokoa Jesosy no hitondrako izany afatra izany, hitoriako izany filazantsaranao izany Jesosy eo. Ka amin'ny anaranao no anasandratako izany vavaka izany Tompo malalo. Amen. Araky ny efa noteneniko teo moa dia ny sasiteny izay hoentiko amintsika eto dia ny hoe mibebaha. Mino fa efa fandrentsika tsy vahiny amintsika loatra izany hoe mibebaha. Mino fa be ihany koa angamba ny olona raha izay tena efa hoe malilo ny sofiny miheno an'izany hoe mibebaha izany. Kanefa izay ny teny nomeny Tompo anahy hitondrako fampianarana fohy amintsika amin'ity anio ity. Andeha ro jerentsika ato amin'ny bokin'i Ezekiela toko 7:5 amin'ny anaran'i Jesosy no amakiko ny vakiteny. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe izao ny lazain'i Jehovah Tompo mibebaha, dia miambohoa ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra, eny miambohoa ireny. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany Jehovah mihitsy eto no miteny hoe mibebaha, miambohoa. Ahoana moa izany hoe miambohoa? Izany hoe raha misy olona izany anankiray ao aorinanao
dia omenao lamosina iny olona iny. Izany hoe inona ilay sampy? Ny sampy dia efa mazava ho azy moa izany hoe ny fanompoan'Andriamanikafa dia efa sampy ireny, satria reny hoe Bouddha, reny hoe karazana sarivongana maro isan-karazany ary efa notenenin'Andriamanitra mihitsy izany hoe aza miakohako amin'ny sarin-javatra voasikotra ianareo. Izany hoe izy moa isika no efa tenenina an'izany, kanefa tsy izay ihany no atao hoe sampy fa rehefa hoe zavatra andrian'ny fonao dia azo lazaina daholo izany hoe sampy. Ohatra hoe telefona, tsy manana fotoana mihitsy ianao mba hivavahanao na hoe hamakianao ny tenin'Andriamanitra, fa amin'ny telefona eny foana ianao, amin'ny telefona eny tadidio fa efa lasa sampy ho anao indray izany ilay telefona, satria tsy hainao ny fampiasana ilay telefona. Mety itenenao iteny hoe ahoana no itenenanao an'izany hoe tsy hainay ny fampiasana telefona, satria ilaina dia ilaina tokoa ny telefona ahafahana mifandray, ahafahana hitantsika zao ny telefona fa ahafahantsika ihany koa mitoro ny filazantsara ohatran'izao hoe. Kanefa raha ohatra ka hoe laninao amin'ny telefona ny andronao ray manontolo tadidio fa efa lasa sampinao zany iny telefona iny. Ohatra ny fitadiavam-bola, mitady vola be da be ny olona, na dia ataoko hoe andro ray alahady ara dia tsy manana fotoana mihitsy izy izany hoe mba omena ny tompo dia tadidio fa efa sampinao ihany koa ny vola. Be da be ny olona manompo vola, efa sampy izany. Izany hoe rehefa tsy hainao mandamina ny fotoananao amin'ny andro ray hoe atretoko tsy maintsy manao an'izao, atretoko tsy maintsy manao an'izao, atretoko fotoana tsy maintsy omeko an'Andriamanitra. Izany hoe isan'andro isika dia tsy maintsy mila miresaka amin'Andriamanitra. Ohatra ianao maraina ianao alohan'ny ohatra ianao miditra ny fito maraina, alohan'ny andananao miasa ianao, izany hoe raha ny fito maraina zany dia tokony mba hifoha amin'ny firy maraina ianao zany andohalika hivavaka alohany mametraka amin'ny fotoananao ray manontolo ianao eo am-pelantanan'ny tompo. Eny fa na dia izaho miteny aminao zao ara dia anisan'ny anarin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe. Ohatra ianao amin'ny hariva ihany koa isika zao amin'ny alohan'ny atory ianao mila misaotra an'Andriamanitra ihany koa ianao tamin'ny tontolo andronao ray manontolo iny, satria nisy fiarova-mahery ny tompo tao, ny hery, ny fahasalamana izay nomeny ianao nandritra izay tontolo andro izay. Ny fahavetavetana rehetra ozy izy, eny be ny olona amin'izao fotoana izao tokoa dia tena hoe miaina ao anatin'izany fahavetavetana izany. Fahavetavetana dia be da be, ohatra ny ianao hoe maniratsira an'Andriamanitra ianao dia efa fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ohatra ny hoe be da be ny olona no manome tsiny an'Andriamanitra hoe tsy misy izany Andriamanitra izany, raha misy ve izany Jesosy izany dia hijaly be ohatr'izao zahay, tsy mananasa zahay ohatr'izao sotran'izao zahay. Fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra daholo izany. Eno izy miamboa ireny, izany hoe tena hoe ataovy any ambadika anao any, ataovy any amin'ny lamosina any, ataovy alaviro mihitsy izany zavatra rehetrarehetra izany dia mibeba ianao hoe. Andeha koa mbola hojerentsika ato amin'ny Ezekiela 19:13. Koa sambo tsaraiko araky ny ataonareo avy ianareo, ry taranaka Israely koa Jehovah Tompo, mitodiaka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitoinana mahameloka anareo intsony izany. Eto ny tompo dia mbola miteny ihany eto Jehovah dia mbola miteny foana hoe mibeba ianareo amin'ny fahadisoanareo. Izao sy anao dia tsisy afaka niana maro tena hoe za marina akony. Tsy manana fahadisoana zany, tsy manana fahalemena zany tadidio fa na zavatra kely tsy voatandrinao fotsiny raha aloko ny vavanao dia efa fahotana zany. Na zavatra tsy aloko ny vavanao ren'olona raha fanamponao any fotsiny mieritreritra zavatra ratsy. Ohatra ny hoe misy olona anankiray zany ohatra ny hoe manao zavatra tena hoe mahatezitra anao hoe io zany hoe iny tena ataoko ohatran'izao zao iny dia tadidio zay fa efa fahotana ho anao zany zavatra zany na dia ataoko hoe tsy amin'iny olona iny ary. Ka zay no mahatonga antsika mila mibebaka foana isika
amin'ny fahadisoantsika izao sy anao dia samby manana fahalemena zay iainantsika tsiraray avy isika na izaho miteny izao ny anahy zany teneniko foana ny tenako hoe na dia izaho miteny izao ara dia anisan'izany hoe manana fahalemena izany akony fa ny tompo dia miteny foana hoe mibeba izy mihitsy miteny eto hoe mibeba izy amin'ny fahadisoanareo rehetra mibeba aoka isika ayanetry teny mba tsy atafotoana ary ahatonga fanameloana ho aiso anao zany hoe ahatonga fanafitoanana ho an Jehova ka rehefa tafotoana Jehova dia tsy maintsy anameloka antsika izy ka mba mila mibebaka izao sy anao amin'ny fahadisoantsika izany hoe mila mifona isan'andro amin'ny tompo ianao mila manetry tena eo anatrehan'ny tompo ianao fa diso ianao eny fa na dia anatin'ny indray andro ary ianao mety hoe misy zavatra mety hoe tsy tsapanao mety ohatra ianao hoe tena tsy nisy ninina nataoko mihitsy androany fa mibeba foana manetreha foana tena eo anatrehan'ny tompo hoe tompo tsy fantatro zay mety hoe zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao tamin'ity androany ity ka mifona aminao zany hoe mila mibebaka foana isika isan'andro andeha mbola ho jerentsika ihany ato amin'ny Ezekela toko 7:2-7 fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehova tompo koa mibeba ianareo mba ho velona hitantsika tena hoe manome tena hoe tiatsika ny tompo tena tiatsika Jehova satria tena hoe mampirisika anao izy tena hoe hivavaka inona moa le hoe mivavaka ny mivavaka tompo dia tsy le hoe miresaka amin'Andriamanitra iny ihany kory ny hoe mivavaka eny izay moa zany raha ny ankapobeny no ahafantaran'ny olona le hoe mivavaka fa ianao miaina amin'ny fiainam-bavaka dia mila manam-pitiavana koa ianao amin'ny fiarahamonina mahay mitia ny hafa ianao mahay mamindra fo ianao mahay mamela heloka ianao mahay manampy ny hafa ianao satria raha mibebaka isika dia ho velona satria fantatritsika fa tsika dia mpivahiny any ety amin'izao tontolo izao ety mbola izany hoe tsy maintsy hodivovoka ny nofontsika mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompo eny amin'ny raha an-lanitra hitsara maty sy mivelona zany dia raha mbola tsy tonga io fotoana io dia tsy maintsy mbola modivovoka aloha ny sika olombelona kanefa ilay fanahintsika satria Andriamanitra ny nampisy ilay fanahy tao anatiko sy tao anatinao dia tsy ho foaty io fanahy io fa io ilay ho tafiana nofo vaovao dia miankina amin'ny ataoko sy ataonao ety amin'izao tontolo izao ety ihany no aiza io fanahinao io mipetraka amin'izay fotoana izay makany amin'ny elvesa makany amin'ny Jesosy Kristy tompo roa ihany ny lalana azontsika safidiny ary mbola hotoizako ihany ato amin'ny Matthieu toko 4:17 ary tamin'izany andro zany dia nanomboka ntoroteny Jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra hitantsika fa Jesosy Kristy tompo koa raha dia mbola hitantsika moa zany hoe rehefa tena hoe ny mafilo foana iza moa zanak'Israely ankehitriny izao sy anao ilay zanak'Israely dia fantatsika tsara fa anisany tena hoe tian'Andriamanitra ireto taranak'Israely reto kanefa anisany tena mafy atoka ihany koa izy ireo dia tena hoe faramoa dia Jesosy Kristy tompo mihitsiny no nidina tetỳ amin'izao tontolo izao tetỳ nisy olon'ny eloko sy ny eloko ao alohan'ny nanombohana Jesosy Kristy tompo teo ambony hazo fijaliana dia mbola nitoro teny Jesosy Kristy mbola nitoro ny filazantsara Jesosy Kristy ary mbola niteny ny olona izy hoe mibeba ianareo tena ilay Andriamanitra mihitsy nidina velona tetỳ amin'izao tontolo izao tetỳ nampirisika antsika hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra tena efa akaiky tokoa raha vavy sy ranadahy ny fanjakan'ny lanitra mbola ho jerentsika ihany ato amin'ny Marka toko 1:15 ka nanao hoe efa tonga ny fotoana fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo ka minohy filazantsara Jesosy Kristy tompo ilay filazantsara Jesosy Kristy tompo ilay filazantsara mila mino an Jesosy Kristy tompo izao sy anao mila mibebaka izao sy anao ary mila mino ny filazantsara izao sy anao
Mbola ho hitantsika ihany ao tamin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahavala amin'ny telopolo. Ary hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samby atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo ary ianareo handray fanomezana dia fanahy masina. Mbola miteny ihany ato i Petera hoe mibeba ianareo. Iza moa Petera, tsy mahalala ny Petera isika fa mpianatra Jesosy Kristy Tompo. Petera anisan'ny 12 lahy i Petera, izany hoe rehefa niakatra Jesosy Kristy Tompo dia i Petera indray no nitory ny filazantsara nanambara an Jesosy Kristy Tompo hoe. Ary mbola niteny izy hoe mibeba ianareo ary mila hatao batisa. Ho antsika rehetra izay mbola tsy vita zany batisa zany koa dia mety androany ny Tompo miteny aminao hoe mila atao batisa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hoe mba ho voavela ny helokareo, zany hoe mila diovina, mila aletika any anaty rano any ny fahotana rehetra, mila tokony ho tonga olom-baovao ianao hoe, satria ny olona atao batisa dia zay hoe rehefa vita batisa ny olona anankiray dia lasa olom-baovao izy. Mila atao batisa amin'ny ranobe ianao vita ny batisa amin'ny ranobe dia mba andray ilay fanomezana, zany hoe ilay fanahy masina. Iza moa io fanahy masina io? Iza no manome an'io fanahy masina io? Jesosy Kristy Tompo no manome an'io hoe olona tsy manana an Jesosy Kristy Tompo tsy afaka anana fanahy masina zany mihitsy. Mbola ho jerentsika ihany ato amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo, koa mibeba amin'izao aratsinao izao ka mangataha amin'ny Tompo andraoko mba havelany izay noheveriny fonao hoe. Arak'izany ara dia mbola miteny ihany izy hoe mibeba amin'izao aratsinao izao. Araka ny teniko izany hoe tsy misy olona tonga lafatra izao sy anao hoe. Samby manana fahalemeny avy isika kanefa mila mibebaka mandraka riva isika. Tsisy olona tena malala hoe manahoana ny tena toe-pony zany, satria na dia hoe zavatra mbola tsy eritreretintsika aza fa rapitso zay vao tonga ao amin'ny eritreritra ao iny zavatra iny dia tadidio fa efa fantatry ny Tompo sahady izay. Mbola ho jerentsika ihany ato amin'ny apôstôly toko faharoa andiny fahaenina amby folo, koa dia mibeba fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainganao ka hamely ireo amin'ny sabatra eo vavako. Tena hoe mbola mampitandrina antsika ihany ny Tompo hoe mibeba, satria rehefa tsy mety bebaka ianao dia tsy maintsy ny Tompo mihitsy no avy andringana izay olona rehetra ratsy fanahy, izay olona rehetra mpaniratsira an'Andriamanitra, tsy mety mibebaka, tsy mety miray amin'Andriamanitra. Mbola ho tohizantsika ihany ny teny ato amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andiny fahasivy amby folo, izay rehetra tiako no anariko sy faiziko koa dia mazotoa ianao ka mibeba. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany hoe izay rehetra tiako izy no anariko. Ataovy aminao fotsiny zao ohatra hoe ho antsika rehetra izay efa mananjanaka. Tena hoe raha misy ditra hataon'ny zanakao dia tsy maintsy mibedy an'iny zanakao iny ianao hoe, satria nahoana fitiavanao an'iny zanakao iny hoe tsy varilava iny zanakao iny, fitiavanao an'iny zanakao iny mba ho tafita amin'ny fianarana zanakao iny, mba hanana fiainana tsara izy, mba ho atao mariazy ny zanakao, mba tena hoe hanome voninahitra ny Tompo tsy hanala baraka anao. Ohatr'izany ihany koa ny Tompo amiko sy aminao hoe mananatra antsika izy mandrakariva satria tiany izao sy anao hoe. Ozy izy mazava be ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra tiako izy no anariko hoe, izany hoe izao sy anao izay mandre an'ity teny ity amin'izao fotoana izao tadidio izany fa ianao ilay zanak'Andriamanitra, ianao ilay tiany, ianao izay aza miraty an'izany tenin'Andriamanitra izany ianao amin'izao anio izao hoe. Ho faranako ary ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Matthieu toko fahatelo andiny faharoa, mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mibeba ozy izy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia mino aho fa tena hoe nitondra famelombelomana be ho anao ampisaintsaina anao koa izay tenin'Andriamanitra nientiko tamintsika teto izay dia andeha ary sika hivavaka hisaotra ny Tompo ny amin'izay teny izay nomeny izay.
amin'ny anaran'i Jesosy. Dia misaotra anao zao Jesosy malalo tamin'ny teny izay nomenao ahy teto Jesosy io. Misaotra ilay fanahy masina izay nampiteny anahy teto. Misaotra tamin'ny fanatrehanao teto ihany koa Jesosy malalo. Misaotra fa Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao ka mampaniraka anay hibebaka mandrakariva Jesosy malalo. Mananatra anay mandrakariva ianao Jesosy malalo. Ka eto atompo dia mangataka aminao ihany koa mba hikasihanao ny fonay tsiraray avy Jesosy malalo, mba ho tanolonaka ka haniriany ny teninao Jesosy malalo. Aoka izany fananarana izay nataonao anay izany Jesosy malala, dia mba tena hoe ho ankatoavinay Jesosy malalo, ary nizaniza maheno sy mandre izany teninao izany tompo, dia mba ankatoy izany Jesosy malala ka hibebaka Jesosy malalo ary andeha amin'ny fahatahorana anao Jesosy malalo. Dia misaotra indrindra anao Jesosy ary amin'ny anaranao no anasandrahatako izany vavaka izany Jesosy malalo. Amen.